Salama daholo androany isika de ndandray ary anao famtina vaovao izay nalaza tamin'ity herinandro ity ka ireto avy izay vaovao fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo anankiray ity. Nidoboka amponjavonja maika tamin'ny alakamisy 9 febroary ao an-tanimora ny ben'ny tanàna izay voafidy tao amboho manambola mandray anjara amin'ny fionana tampony filohan'ny teny merandoholona avy amin'ireo firenena avy aty amin'ny ilambola antany atsimo any Rabat Maroc ny filohan'ny teny merandoholona général Richard Ravalmanana ary ny farany raha tadidintsika ilay tranga izay efa notantaraintsika teto izay mahakasika nilay mpandraharaha novonon'olona tamin'ny fomba fiainao bibina tao amin'ny fokotany Tsararano commune Berivitra 55 district Nouveaute tamin'ny 9 janoary lasa teo iny. Ireo rehetra eo nofitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandrava nandreny hevitra ireo rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misy atao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrelisika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Mandray anjara amin'ny fionana tampony ireo filohan'ny teny merandoholona avy amin'ireo firenena avy aty amin'ny bolabola antany atsimo any Rabat Maroc ny filohan'ny teny merandoholona général Richard Ravalmanana. Taoriny lahateny nanokafana ny fionambia io dia nandray fitenenana teo anatrehan'ireo filohan'ny teny merandoholona avy aty amin'ny firenena miisa 70 ny filohan'ny teny merandoholona malagasy. Nandritra izany no nilazany fa ny fanamafisana ny diplomasia parlementaire dia isan'ny fanositra hitadiavana ny fampandrosoana iombonana mba hiakara ny harikarena faobe ny firenena iray sy hampisy filaminana maharitra. Ambonin'izany isan'ny nisongadina tamin'ny lahateny ihany koa ny fampirisihana ireo mpandraharaha ara-toekarena vahiny ho avy hampiasa vola eto Madagasikara. Nitsipihany tamin'izany fa sehatra maro no azo iarah-miasa amin'ny Madagasikara raha tsy hilaza afatsy ny fizahantany ny vitrandrahana arenan-kibon'ny tany manaraka ny lalàna velona, ny fambolena, ny industria ary ny teknôlôjia vaovao. Nidoboka amponjavonja maika tamin'ny 9 febroary ao an-tanimora ny ben'ny tanàna voafidy tao ambohy manambola avarado rehefa avy niatrika famitorana teny amin'ny Bianco sy ny Paky. Nitoriany orinasa kolasy izy ary iresaka tany no anton'izany raha ny vaovao miparitaka etseroa ka noho izany dia maro ny vahoaka sy ny olom-pirenena izay metra-panontaniana hoe inona marina ara ny tena zava-misy amin'ny ireto olany ben'ny tanàna ireto izay tsy mitsahatra nahitana zavatra mahagaga tato ato zay etsy andaniny miretsokombakomba amin'jiola etsy andaniny ihany koa de izao resaka halatra tany izao ndray no raharaha izay mahavoatsirengotra an'ity ben'ny tanàna ny ambohy manambola ity. Amaranantsika azy ny raharaha izay nitranga tany ameva tanàna. Tsaroanareo ve ilay tranga no taterina teto ihany mahakasika an'ilay mpandraharaha novonona tamin'ny fomba fiaina bibina tao amin'ny fokotany Tsararano commune Berivitra 55 district ameva tanàna tamin'ny 9 janoary lasa teo iny. Tsy iza moa izany fa idina andria tsaramahazo Mamiharsoa izay imponina tao Berivitra 55 ihany. Mbola mitohy ny fanadihadina an'ilay raharaha ka olona 5 tamin'ireo voarorohy ny efa nidoboka amponjavonja maika. Ankoatra izany dia misy roa lahy hafa ihany koa tratehaky ny zandary. Ireto indray dia niakatra fampanaovana ao ameva tanàna tamin'ity androandroany ity. Ny zandary section de recherche avy any Mahajanga kosa no mandray antanana an'ity raharaha ity. Rehefa natao mantsy ny réquisition ny finday ny lay mpandraharaha dia hita fa ireto roa lahy dia anisany nandray anjara mivantana tamin'ny famonoana. Niaiky mihitsy fa nanapaka ny tendan'io mpandraharaha io izy ireo. Voalaza koa fa vola 10 tapitrisa ariary no nanakaramana azy ireo hanao izany fihetsika bibina izany ka mpandraharaha iray izay tao an-toerana ihany no nanakarama azy ireo. Izany hoe adiny samy mpandraharaha ity raharaha ity ny afara tamin'izao fanirahana amin'ny famonoana feno habibina izao. Mbola mitohy hatrany ny famotorana ary miandrandra hatrany ny fitsarana marina ny fianakaviany ilay namony iainy ary mbola ho faizina mafy ireo nahavandoza tamin'izany. Andrasana arak'izany ny valin'ny fampanoavana amin'ity androandroany ity. Izay say raha tomboko lasy tomboko vavy amaranako ity vidéo antsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandrava nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny amsisy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa.
Simio, umeka memito, sasa mianotin, falaviano zautia, famaheri vitiavana, atulu chono, tanihesa, atulu chono, tifo umbaleva, atulu chono. Samia ngati za utianye from my head fitia bakono kaza to watala za utianye fano yula niko but I was fully layo laza tena tiani fanina mnya faranye iskwano tena tia sa kwambalo iskwano tena tia I know you malani ko Samia ngati, Samia ngati, yeah.